Ia dia ampifaliana indray no iarahana amindray a anatin'izao fandarana mahafinaritra izao ifampizarantsika ny amin'ny fahatsapana sy ny amin'ny tokony atao ny amin'ny fiainana kristianina. Zany hoe hamantarantsika mihitsy zany ny tena kristianina tena izy ary misy ny kristianina tsy izy. Boky ny Apokalipsy dia milaza fa misy ireo manana anarana velona kanjo maty. Misy ihany koa ireo lazain'ny ten'Andriamanitra mbola ao amin'ny boky ny Apokalipsy ihany milaza ny tenany jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Ka ao anatin'ity fandarana ity dia amelabelarantsika ny amin'ny atao hoe hitarihana antsika ihany koa, hitarika antsika tsikelikely zany zao fandarana zao ny amin'izany atao hoe tena kristianina tena izy kristianina tena olombavonjy miandry ny fiverenan'i Jesosy any amin'ny rahoanlanitra, zay lazain'i Jesosy hoe raha ho avy any amin'ny rahoanlanitra izy dia hakan'ireo fiangonany, izy le fiangonany, reo le kristianina tena izy reo le kristianina zay manana an' Jesosy mitoetra ao anatiny dia ho ampakariny reo amin'ny fotoan'andro. Ka irariana ao anatin'izao fandarana izao mba ho isan'ireo ilay tena kristianina tena izy anie ianao, ho isan'ireo ilay tena voaray anie ianao, le tena fiangonana marina. Dia zany no anentanana anao sahady mba anongila tsofina ary tena ho liana mihitsy ao anatin'izao fandarana izao mba hahafantaranao ny tena fahamarinana marina, mba hahatonga anao tsy hailangila ny fotom-pampianarana hafa. Andeha ary hovakintsika ary ny ten'Andriamanitra, angalantsika fampaherezana. Ny fampaherezana ho antsika androany dia mahakasika ny amin'ny atao hoe fanahy masina, herin'ny fanahy masina, ahoana ny fomba andraisana ny fanahy masina. Dia izay indray zany ny lohahevitra zay dinihantsika androany. Tamin'ny herintsika dia nijery mahakasika ny amin'ny atao hoe vomendriky ny fibebahana, tena kristianina tena izy tena kristianina marina dia mamoa vomendriky ny fibebahana. Zany hoe hita eo amin'ny fiainany mihitsy zany le fiovana, hita eo amin'le fiainany le fahatsarana tena hoe nandray an' Jesosy marina izy. Dia efa nijerevantsika ihany koa hoe ny tena kristianina tena izy ihany koa dia mandray an'io ten'Andriamanitra io tena zava-dehibe aminy, miaina amin'io mihitsy izy ary mitana azy amin'ny faharetana. Zay le fampaherezana farany zay nijerevantsika. Androany tsika dia jery an'izay lohahevitra lehibe zay indray mahakasika ny amin'ny fanahy masina. Andeha alovaka itsika ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany andininy fahavalo. Asan'ny Apôstôly toko voalohany andininy fahavalo, zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia hivavaka aloha tsika satria tsy vitan'ny hery na amin'ny fahalalàn'ny olombelona fa hivavaka fotsika aloha mialohan'ny hamakiky ny ten'Andriamanitra mihitsy satria Jesosy no miteny hoe na inona ataonareo na miteny na miasa dia ataovy amin'ny anarako. Dia hivavaka fohy aloha tsika mialohan'ny teny idirantsika any amin'ny fampaherezana. Tompo ao misaotra anao indray zay raha mbola amena fotoana afaka mivavaka amin'izao fotoana izao mifampahery amin'ireo namana kristianina izay any ampitan-dranomasina, eo ihany koa ny eto Madagasikara. Fampahery zay tompo, ianao anie hiasa, ianao anie hamelom-belona, ianao anie haneho ny herinao ny alalan'izany fampaherezana zany ary hanatanteraka sy hanamarina ny teninao eo amin'ny tsirairay avy ary hitondra famonjena sy vahaolana ho an'ny tsirairay avy ihany koa ary fanasitranana anie zany teninao zany. Misaotra indrindra tompo, mankasitraka anao izay. Misaotra Jesosy. Amen. Vakintsika avy hatrany ary ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Dia mbola maka ten'Andriamanitra anankiray tsika ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Lioka na filazantsara araka ny Lioka toko fahafolo dia ny andininy faharoapolo. Andininy fahasivy ambin'ny folo manazava azy tsara. Indro efa nomeko fahefana ianareo hanitsaka menarana sy maimboka sy handresy ny hery rehetra anarany fahavalo ka tsy hampaninona anareo akory. Eto antsika dia mahita mahakasika ny amin'ny afatrafatra zay nomeny Jesosy ny mpianatra. Inona moa le afatrafatra zay nomeny Jesosy ny mpianatra? Dia hoe
mitoera aloha ao Jerosalema ambara-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Tsy andro Pentecoste akory androany, koa i toriteny aminao mahakasika an'izay fanahy masina zay aho, hoe zay zany ny antony hitoriako aminao ny fanahy masina, tsy hoe andro Pentecoste akory androany fa ilaina mahafantatra hoe mbola miasa tokoa ve fanahy masina io ao amin'ny fiangonana sa efa taloha, hoe tantara zany zavatra taloha tamin'ny andron'ny apôstôly. Ry havana, tiana manambara aminao fa ny fanahy masina de tena mbola miasa ary tokony hita ao amin'ny fiangonana tsirairay avy zany. Mampalahelo ankehitriny fa tsy mahatsapa an'zany herin'ny fanahy masina zany intsony, hoe tsy mahatsapa an'zany atao hoe famangino ny fanahy masina zany intsony, tsy mahatsapa ny fikasihan'ny fanahy masina. Inona moa ny antony mahatonga ny olona tsy mahatsapa an'io herin'ny fanahy masina io? Zay aloha zany no resahantsika voalohany. Inona no mahatonga ny olona tsy mahatsapa an'io herin'ny fanahy masina io? Voalohany aloha de nanambara Jesosy indray andro manao hoe tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy hitany na fantany. Zany hoe raha mbola miaina amin'ny fanaon'izao tontolo zao, raha mbola misy fahotana tsy afaka, raha mbola misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, de sady tsy hitanao le fanahy masina no tsy fantatrao. Zay no nambaran'i Jesosy, tsy zany nolaza an'zany fa Jesosy tsy azon'izao tontolo zao raisina satria tsy fantany na hitany. De mazava ho azy zany fa matoa ny fiangonana anankiray tsy mahatsapa ny herin'ny fanahy masina io, de mbola mety misy fiainan'izao tontolo zao, zany hoe manao fiainana anankiroa izy. Mahagaga tokoa anie ry havana, misy ny olona manao fiainana anankiroa. Raha andeha hivavaka izy de manao metimety, raha andeha hivavaka izy de manao madio tsara, raha andeha hivavaka izy de ohatrany hoe tena tsy misy tahaka azy. Fa rehefa andavanandro nefa izy de hafa ny fiainana. Zany hoe kristianina safiotra zany, kristianina manana fiainana anankiroa. Zay zao de efa tsy izy zay. Fa amin'Andriamanitra, araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe na manompo an'Andriamanitra zay nametra-panontaniana mihitsy Josoa ndray andro manao hoe asakasaka reo izy izy, fa raha zasy ny ankonako de anompo an'i Jehovah izay. Asanareo izy raha mbola anompo ny Andriamanitra ny amorita, na hoe ny Andriamanitra ny sampy, na hoe fampotsampy, zay nitompon'ny razanareo tany an-dafiny iny, na tena anompo an'Andriamanitra marina. Fa raha zasy ny ankonako izy Josoa de anompo an'i Jehovah izay. Eo zany de mipetraka foana hoe iza marina no tena arahantsika zany eo amin'izao ara-panahy zao. Raha tsy ten'Andriamanitra de mampisalasala sady tsisy ny eo anelanelany. Magaga nefa tena tsy mahatsapa ny herin'ny fanahy masina anie ny olona raha lasa nabaly, ry havana. De miroro saina izy hoe fa maninona ary misy fiangonana mandray ny fanahy masina, manana ny fanahy masina, de maninona ny fiangonana tsisy fanahy masina. De mazava ho azy efa menanao teo ny valiteny hoe satria manao fiainana anankiroa izy. Tenin'Andriamanitra de milaza fa tokony handray ny fanahy masina daholo ny olona. Omen'Andriamanitra ho an'izay tia azy io, omen'Andriamanitra ho an'izay mino an' Jesosy io, omen'Andriamanitra ho an'izay mankatoa an'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra ho an'izay mankatoa an'Andriamanitra ny fanahy masina. Zany hoe ianao zany vao mankatoa hoe anompo an'Andriamanitra ao, hisaraka amin'ny fanaon'izao tontolo zao, tena n'olo tena ho atolotro an'Andriamanitra ny foko, tena hivavaka ao, de omen'Andriamanitra anao zany fanahy masina zany. Tahakitahaka zao ny sarin'ny fanoloran-tenan'ny olona mandray ny fanahy masina. Zany hoe jerevantsika ny ten'Andriamanitra ho amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa de ny 9:7. Ary raha nandray izany ny olona de voatsindrona an-tamponiny ka nanao tamin'i Petera sy ny apôstôly namany hoe ry lehilahy sy rahalahy, inona no tokony ataonay? Ary hoy Petera taminy, mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ohatrohatr'izay zany le sary ny fanoloran-tenan'le olona anankiray mandray ny fanahy masina. Mibebaka aloha, inona no tokony ataonay rehefa nitory teny Petera? Tamin'ny fotoan'andro anankiray nitory teny Petera. De
miteny reto olona reto rehefa voatsindrona le ten'Andriamanitra hoe inona ary no tokony ataonay e, inona no tokony ataonay, de Osy Petera hoe mibebao izy ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Io fanahy masina io zany de fanomezana io men'Andriamanitra anao rehefa tena nibebaka marina. Mazava zany ry havana, matoa zany ny fiangonana tsy mahatsapa ny herin'ny fanahy masina, tsy mahatsapa ny fisian'ny fanahy masina, tsy mahatsapa ny fiasan'ny fanahy masina sy ny fikasehan'ny fanahy masina dia satria tsy tena mbola mibebaka izy. Na le pasteur izay mitory-teny eo, le mpitondra fivavahana, na le mpino de samy tsy misy mahatsapa. Mety hoe le pasteur angamba na le mpanompon'Andriamanitra io mety hoe misy fahalemena na koa mety tsy manana ny fanahy masina koa izy. Ahoana moa no ahafahan'ny hafa mandray ny fanahy masina nefa ianao aza tsy manana, tsy afaka mizara mitarika ny olona mba handray ny fanahy masina. De mety ihany koa mety variana amin'ny zavatra hafa izy, mety hoe variana amin'ny resaka toriteny mahakasika ny fanambinana sy fitahiana, fa le tena hitarika ny olona ny fibebahana zany tsy tena nitoriana marina, tsy tena nitarihana ny olona. Ry havana, raha mandinika ny boky Ny Asan'ny Apôstôly ianao de tena mahita zava-mahagaga ao mihitsy ianao, mahita olona mibebaka ianao, mahita olona miteny tsy fantatra, mahita olona tena mandray ny fanahy masina marina satria tena nitoriana marina ny fibebahana. Zany hoe le votoatin'le asa fanompona zany de Jesosy ny miariary eo. Zany hoe tena Jesosy zany no ivon'le asa fanompona e. Jesosy zany tena hita ao anatin'le fanompona de tsy mahagaga raha mora mandray ny fanahy masina le olona. De tahaka zany koa zany am'zao any farany zao sarotra mandray ny fanahy masina aloha satria efa tena variana any amin'ny fitadiavam-bola. Mamory olona ohatra ny fitoriteny de resaka fitadiavam-bola kolaka. Mamory olona ohatra mamory olona misy conférence na toriteny na séminaire na sahalan'izany na fitoriana filazantsara de tsy de resaka fandraisan'ny olona fanahy masina na fahafahan'ny olona marina le tena izy fa ndraindray misy hevitra kolaka na fangalana na fangaronana ny volan'ny ampaosin'ny olona fotsiny. De iteren'le mpanompon'Andriamanitra fotsiny le olona raha tsy mandoa manome be deaibe ho an'Andriamanitra ianao de tsy voata. De lasa ohatran'ny resaka fitiavam-bola zany no mibahana be ao anatin'le asa fanompona de tsy miasa ny fanahy. Raha vao resaka zay ny zavatra miseho be deaibe ao, tsy miasa mihitsy ny fanahy masina. Fa tamin'ny andron'ny apôstôly tamin'ny fiangonana voalohany tsisy resaka fitiavam-bola zany. Ary raha nisy aza ny resaka mbola tia vola sy tena nanao zavatra hafahafa tao tahaka Andriana ny Asa Safira de tena vonoin'Andriamanitra mihitsy. Nisy ny fitsaran'Andriamanitra tena eo ny eo mihitsy. Zany hoe tsy resaka hafahafa mihitsy zany fa tena hoe tena mibajina tanteraka. Herin'ny fanahy masina mihitsy ny asa tao amin'ny fotoana io, tao amin'ny fiangonana voalohany io. Tsy mahagaga raha mahita olona feno fanahy masina. Tsy mahagaga ianao raha mahita fahagagana, famantarana, herin'Andriamanitra tena hoe miasa eo ny eo. Zany ange nahatonga an'le lehilahy malemy tao amin'ny vavahadiny tsara endrika rehefa niasa amin'ny fanahy masina. Feno ny fanahy masina hozy izy, Petera sy Jaona, feno ny fanahy masina. De nandidy an'io lehilahy malemy io zay efa 400 taona mahery, nandidy an'io lehilahy malemy io tamin'ny anaran'i Jesosy de nitsangana ny lehilahy malemy. De tahaka zany le fiasan'ny fanahy masina tena tsapa mihitsy eo ny eo. Ary ny fiasan'ny fanahy masina tamin'izany de misy izy io mitondra soa aman'olona, misy miendrika fitsarana, famaizan'Andriamanitra. De ohatran'izany zany raha lasaina bavy ny fiasan'ny fanahy masina ao anatina fiangonana. Tokony hatsapan'io ny olona am'zao andro farany zao. Ho anao mpitondra fivavahana na iza n'izy ianao mandre an'ity toriteny ity, na ianao koa olona tsotra nefa mpitarika de tokony mba andiniteny hoe manahoana ny fiangonana entiko, move mba tena mandray amin'ny fanahy masina, move tena matsapa an'izany batisa amin'ny fanahy masina zany, move tena misy famantarana. Fa tena tsy maintsy mandiniteny, tsy maintsy mandinika an'izany tsika, tsy maintsy mandinika an'izany koa mipily hoe za ve fa tena feno ny fanahy masina, za ve fa nandray an'izany fanahy masina zany. Fa ny baiboly de milaza manao hoe ny tompo hozy izy mahalala ny azy. Ary misy ten'Andriamanitra koa milaza zany hoe fa zay tsy manana ny fanahin'i Kristy de tsy azy izy. Zany hoe tokony ho mailo zany ianao tsy hoe kristianina tahaka ny kristianina rehetra mandeha any am-piangonana de mivimbina baiboly de manao rakitra de mihira, manao koraly de ionona fotsiny am'zay, fa tokony misy mari-pamantarana mihitsy hoe
manana ny fanahy Kristy ve? Manana ny fanahy Kristy, za ve tena kristiana tena izy, za ve tena ho voaray ve? Raha ho avy eny amin'ny raon'lanitra Jesosy, tena anisan'le manana le solika fitaiza avy. Maneho sary Jesosy ao Matthieu 5:20, ny am'ireo kristiana tena izy sy ny kristiana tsy izy. Ny kristiana tsy izy de ireo virjina 5 adaly zay tsy mivaky lohany amin'ny fanahy. Mety mivavaka ihany izy ireo fa mety tsy de nanao zava-dehibe ny ara-panahy fa mety hoe zavatra ety ivelany na zavatra resaka ara-materialy na tombontsoa ivelany na resaka maivamaiva, zavatra maivamaivana na mety hoe resaka vahaolana fotsiny tadiavina, fa tsy tena le tena fahatsapana na le tena herin'Andriamanitra, tsy tena le fanahy masina na famonjena no masaka tao amin'izy ireo. Fa ny virjina 5 endry kosa tena mihevitra ny ara-panahy, tena tsy natorotoro mihitsy e. Tsy namela, tsy nanome fitoerana ho an'ny diavoly, tsy nanome fitoerana ho an'ny fahotana, tsy hitanao mihitsy zany hoe nandresy fakam-panahy, fiangonana tena mijoro, mpino tena miorona eo ambony vatolampy, tena hoe miambina mandrakariva mivavaka, zany hoe olona tia vavaka zany, feno ny fanahy masina. Tahaka zany ange ny olona ho raisina raha ho avy eny amin'ny raon'lanitra Jesosy, rehefa feno ny fanahy masina, ary tsika de tokony mila miambina ho feno ny fanahy masina mandrakariva satria raha ho avy tampoka anie Jesosy de ho aiza ianao, raha tsy ao aminao le hery, tsy afaka niakatra mihitsy ianao fa le herin'ny fanahy masina ao anatinao io anie no manaingy anao e. Io no manaingy anao hiakatra, fa raha tsy ao le herin'ny fanahy masina, tsy ao le fanahy masina, tsy afaka miainga ianao fa tavela. Tahak'izany ty mpanao kiraro anankiray ty, zay izy ty moa de tantara tena nisy ary fahitana. Izy io de na de efa andro fivoriana aza fandehanana mivavaka, tsy ratsy akory raha lasa nabavy mivavaka ao tokantrano, fa za milaza aminao fa tsy manana fifantohana ianao raha mivavaka ao tokantrano ao, mietsy ny ankizy mitabataba, ny moto any ivelany any mandeha, ny tômôbila, ny alika mivovoa, ny olona koa mandondona mitady anao ao misy fotoana de tsy mifantoka mihitsy ianao, fa tsara foana mankany am-piangonana, tsara ny mankany am-piangonana. Ity ranamana ty de variana tamin'ny fanaovana nanjaitra kiraro tao izy, de eo foana na de efa tokony andehanana mandeha mivavaka aza, hoe aza mahafiny fiarahantsika miambina de ao foana mandeha manao kiraro ao foana manjaitra kiraron'olona, be dia be koa ny kômandy. De inona ny zavatra niseho? Tonga tampoka am'zay Jesosy, ary rehefa tonga tampoka Jesosy de be ny kristiana miakatra, fa izy tavela. Niakatra ihany izy aloha e, niakatra ihany fa zao, ny olona efa lasa any amin'ny farany ambony any, izy tetỳ antenantenany de inona zavatra niseho? Nisy tady kiraro be dia be nisintona azy iverina, le tady kiraro zany nisintona azy iverina, ohatrany hoe zany nibahana azy le volan'olana, le avansany le fandraisiny, le kiraro zany, vokatry le fitiavam-bola zany sy le fanakalozana n'le tena fanompona an'Andriamanitra zay tokony ho any amin'ny fivoriana, nefa tavela manao kiraro ao ny fitiavam-bola ao ka, ao ny be fanahiny, tsy manome fotoana ho an'Andriamanitra mba hivavaka. De vokatr'izay de ireo tady kiraron'ireo ihany reo ihany no namely azy, nisintona azy rehefa avy eo de tsy tafakatra izy. Fampisaintsainana lehibe zany a, lazainy zany ka mora fa tena fampisaintsainana lehibe zany. Aiza ho aiza tsika am'zany, aiza ho aiza le herin'ny fanahy masina. Ankehitriny moa de betsaka ny olona tsy mahatsapa intsony zany atao hoe herin'ny fanahy masina zany. Voalohany indrindra aloha ny tombontsoa raisinao raha ao aminao io herin'ny fanahy masina io, de io zany mitarika anao foana ho amin'ny fahafahana tanteraka. Hoe le vakintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay milaza ao amin'ny bokin'ny Efesianina, Efesianina toko 5:5, Efesianina toko 5:5, fa ny vokatry ny fanahy dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana rehetra ary ny fahetsiana rehetra. De miaraka am'izay koa ny Galatiana toko 5:22. Zany hoe manana ny fanahy masina zany de misy vokatra hita, mamokatra, aoka tsy voafitaka ihany koa ianao fa ny olona tena manana fanahy masina tsy hoe terena fotsiny, mitenena ny teny tsy fantatra de terena fotsiny eo de eo de miboridika eo, fa ny olona manana ny fanahy masina de hita taratra eny amin'ny fiainany, feno fahatsarana ny fiainany, mandeha amin'ny fahamarinana izy
ary mandeha amin'ny fahitsiny. Tsy miolakolaka zany mihitsy zany fa mandeha amin'ny fahitsiny e. Ary hitanao koa any amin'ny Galatiana 5:12 de misy zavatra be dia be, olona manatiavana zany, olona manana fanahy masina zany, olona feno finoana an'Andriamanitra zany, olona feno fifaliana, fiadanana, famirampanahy, fahononam-po, tafiditra ao daholo zany rehetrarehetra zany. De anjarantsika mamantatra amin'ny tenantsika hoe manao ahoana. Be dia be nge ny olona mandeha mivavaka fa milaza hoe manana fanahy masina nefa jerena toa ohatran'ny tsisy fiovana mihitsy ny fiainany. De anjaranao zany mandinika ianao zay kristianina, hoe manao ahoana ary ny ara-panahiko, manao ahoana marina ny ara-panahiko, tena za ve le tena kristianina tena izy sa sao de kristianina sandoka ary. Fa Paoly de nilaza manao hoe zaho izy seka nahitaloza tamin'ny rahalahy sandoka. Misy mihitsy anie ny rahalahy sandoka, misy ny anabavy sandoka. Zany hoe tsy tena izy, zany hoe miara-manompy ihany reo fa tsy tena. Reo zany de tsy mitsara olona raha miteny an'izany e, fa ten'Andriamanitra no fakafakaitsika. Ten'Andriamanitra de milaza any amin'ny bokin'ny Timoty any, Timoty 2:2 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe misy ozy izy ny fanaka. Timoty 2:1-2, misy ozy izy ny fanaka ome amboninahitra de misy ny fanaka alam-baraka. Izy ireo fanaka ome amboninahitra, reo zany le kristianina tena izy reo le kristianina tena mivavaka, tena tia an'Andriamanitra, tia an'i Jesosy, manana ny fanahy masina, tia manompo an'Andriamanitra. Fa misy le fanaka alam-baraka, de ireo indray le tsy mahita n'inona mihitsy, tsy mahatsapa ny fahatsaran'Andriamanitra, tsy mahatsapa ny fahalebiazan'Andriamanitra, tsy mba mahita famantarana sy fahagagana. Izy ireo zany de tsy mahita an'izany hoe zao famantarana zao anaraka zay mihitsy, tsisy n'inona tsapa mihitsy, de mampalahelo zany. Fa antsika raha hivavaka de irina ry havana mba tena ianao le fiangonan'Andriamanitra, ianao le fiangonan'i Jesosy Kristy zay naorina teo ambony vatolampy tena mba ho voaray anie ianao raha ho avy eny amin'ny rahoanlanitra Jesosy. Zay ny ten'Andriamanitra fohifohy zay nentana tamintsika, fa tapitra moa ny fotoana tsy azo ivalaparana, fa amin'ny manaraka mbola tohizantsika de hiditra lalindalina kokoa indray tsika ao anatin'izay zavatra zay. Nambara taminao hoe nahoana moa ny fiangonana no tsy mahatsapa ny herin'ny fanahy masina intsony ankehitriny amin'izao taonjato fa 120 atongotra amin'ny fivian'i Jesosy, akaiky ny fiverenan'i Jesosy izao. Nahoana ihany koa ny fiangonana no tsy mahatsapa intsony, zany tsy mitoetra intsony ao amin'le vokatry ny fanahy, zany hoe mety nanana ny fanahy masina ihany izy taloha fa mety hoe miova de lasa manara-dren'ny rano fotsiny, lasa mandeha amin'ny fombafomba sy ny fahazarana. De efa nambara tamintsika teo daholo ny antony vokatr'izay misy fiainana anankiroa zay ataon'ny olona tsy tena mijoro tsara izy mandeha amin'ny fahazarana, miala ny herin'ny fanahy masina, very ny fifalian'ny famonjena, zao nefa ny fampanantenana lehibe omenanao, mbola velona ankehitriny. Baiboly de milaza ny bokin'ny Apokalipsy hoe raha sindraka lavo ianao miverena tsarovy, mitoerana nisy ianao fony tsy mbola lavo ianao, de ataovy indray ny asa voalohany izy Jesosy. Amin'i Jesosy zany de zao hoe ianao le miverina ny fitiavana voalohany, ianao le mafana indray, ianao le mibebaka, ianao le lasa mamokatra ny vokatra ny fanahy masina. Zay zany no takian'i Jesosy aminao. Aza mijery ny lazanao zay tsy naomby, aza mijery ny zavatra zay mety hoe nahatonga anao tena hoe nisy fanameloan'ny devoly de hoe eo ianao de hijanona eo. Mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavanao. Zay ny fampahirizana anomenantsika androany, mbola afaka ho fianona ny fanahy masina ianao, mbola afaka hamindra fo aminao Andriamanitra, ary mbola tena afaka hatsapany zany herin'ny fanahy masina zany ianao raha tena miverina, mibebaka, mangataka famindram-po amin'i Jesosy. Zay ary fa dia hitahian'Andriamanitra ny ianao amin'ny alalan'izany ten'Andriamanitra zany. Amen.